izay ny tontolo ny fampianarana kosa isika Notontosaina ny asabotsy 20 ny volana aprily lasa teo tetsy amin'ny Falda Antanimena ny famoahana ireo mpianatra amin'ny teny anglisy Amerikana andiany 7 ao amin'ny Fikambanana Miahy ny Olona Sahirana na ny Fmos ka mpianatra raiky amby 20 ary mpanabe 10 nozaraina mari-pankasitrahana tamin'izany iray mpiahy ity andiany ity ary moa nisy olombavambahoaka ny Madagasikara naivo raoldina. Efa manerana ny faritany Antananarivo ankehitriny ny toeram-pampianarana ny teny anglisy Amerikana aka ny mpianatra avy amin'ny faritra Talatamaty, Ivato, Soavimasoandro, Tanjombato, Anjanahary ary Apitatafika no nivoaka ny sabotsy lasa teo. Misy araka amin'ny 70 ranazy mari-pankasitrahana ka ny folo tamin'izy ireo dia mpanabe izay anamafy ny tontolon'ny fampianarana io teny vahiny io any sarambabem-bahoaka. Maro ny ezaka vita fikambanana tao anatin'ny taona maro ny foronany ka anisan'izany ny fandefasana mpianatra any ivelany izay efa misy 420 ary mpianatra 10 nivoaka tamin'ny taona lasa izay efa mampianatra eny amin'ny ambaratonga ambony. Tamin'ny lahateny fandimbiasana dia nomarihana finoana fikambanana Fmos fa zava-dehibe ho an'ny malagasy ny fahaizana mifehy ny teny vahiny toy ny teny anglisy Amerikana ka izany no nanosika ny fikambanana ivohy teny anglisy Amerikana io mba ho fezin'ny olona rehetra indrindra fa ho an'ireo olona sahirana mba ho tafita ary hoentiny hijerena ny hoaviny ary tsy ambakain'ny hafa. Ny tanjon'ny fikambanana Amerikana club Fmos izay iadidiko dia ny atafita zanaka malagasy rehetra satria betsaka ireo sahirana te hivoatra sy te hiavitra amin'ny fiainana fa tsy afaka ka izay no ny antony nanokananay tena zany nangana izao fikambanana izao ary izay olona rehetra ka mbola vonona ka te hiavitra indrindrandrindra izay nahazo fiarah-miasa tamin'Andriamatoa député Raoldina izao zany dia tena miantso antsika malagasy rehetrarehetra zahay fa dia tena tanjonay dia malagasy zany any andafy moa ireriavan'izao tontolo izao na amin'ny teny anglais na amin'ny teny frantsay ka hatreto zany izay manasa ny tanjona moa dia be da be zany mba tsy hanambakan'ny olona ny vahoaka malagasy indrindrandrindra fa mati. No safidiana ho ray mpiany fikambanana ny solom-bavim-bahoaka Raoldina Naivo raha toa ka tompoko vavy minisitra Nadina Ramarsona no mpiany fikambanana teo aloha. Nambaran'Andriamatoa solom-bavim-bahoaka Raoldina Naivo fa tanjony antoko fafisainka izay tariny ny lafiny ara-koltoraly, ara-sosialy sy ara-panatanjahantena koa nanamafy ny tena fa amin'ny maray mpiay azy dia izy ny fiarah-miasa matotra sy fanomezan-tanana entina nasoavana Olona Sahirana sy fanosehana ireo mpianatra mba ho reren'ny malagasy. Amin'ny mahampandala ny mpikabary malagasy ny ray mpiady dia nanambara ihany koa izy fa tsara ary ilaina tokoa ny fahaizana ny teny vahiny toy ny teny anglisy Amerikana fa tsy tokony ho adinoana ary indrindra tokony asandratra avy ny teny malagasy. Tsara mahay teny vahiny fa aza adinoana fa namapy azo ny siramamy hafa ihany no tantely ka teny antsika rehetrarehetra ihany ahako hoe enahako dolo ny teny pirenena rehetra mba tsy rehefa tonga ny ampita antsika dia falifaly io mahita le olona miteny egny efa teny manompo antsika le izy tsy fantatsika koa dia izay ny tsara fantarana ny teny vahiny. Ny olona arisorana ianareo mampianatra an'izany satria rehefa mandeha zany rehetrarehetra dia nandray ny malagasy tsy manala teny anglisy fa tsy ny lovia painture fa amin'izao fotoana izao amin'izao fotoana izao zany dia mahafinaritra fa mahafantatra zany teny pirenena rehetrarehetra zany isika fa ny tenanay manokana fotsiny amin'ny mampandalana malagasy amin'ny mampikabary malagasy ary mampitondra malagasy dia mbola manafatra fantatsika rehetrarehetra ihany hoe mbola hafa ihany tompona tovavy ny teny malagasy. Noravana tamin'ny fampisehoana ny talenta sy ny fahaizan'ireo mpianatra amin'ny feny teny anglisy Amerikana ny fotoana io andro ny sabotsy io.